Bismillahirrahmanirrahim. Iza marina moa io Saidi Mishkaki io zokobena io iza io ray aman-dreny io ary iza io fondy io zay namolavola an'ity tanàna Majunga ty nanabe any ankizy ty tapitanàna ty Majunga ty inshallah. Saidi Mishkaki dia anarany anazy dia Moalid fiantsoa anazy zay fantatry ny be sy ny maro ny Saidi al-Mishkaki rahimahullah. Teraka izy tamin'ny 6 janvier 1949 ary maty izy tamin'ny 2013 ary teraka tany Ankarabato izy firaisana dekipay fivondronana ny Mitsinjo. Babany teraka azy Mishkaki Swali ary mama ny teraka azy zay antsoina hoe Anjava. Anisan'ny fondy nampijoro almarhum Saidi Mishkaki zay antsoina hoe Sheikh Swali n'antony Ahmed Swali. Izany Ahmed Swali izany levy ao amin'ny moské Azhar nampijoro ary fondy Mishkaki rahimahullah araka ny lovatsofiny. Tsara ho haitsika zany fa tsy zahay tonga hito foana zany mpianatra almarhum fondy Saidi Mishkaki. Maro dia maro mila miteny zao hoe izy koa raha mbola Majunga amanjatony amarivony mpianatra nandalo tamin'ny almarhum fondy Saidi Mishkaki. Fondy Saidi Mishkaki anisan'ny sarotiny amin'ny resaka fampijoroana. Za mahatsiaro karanan-kia zahay mijoro fondy amin'ny trano, zahay amin'ny madarasato mijoro, izy mareny diso izy mitangay kasoma misy diso ary raha farara tsy tiany fijoro amora. Ary fondy Mishkaki anisany nampahendry tsaiky tamin'ny tanàna Majunga sy hoe namontsaiky fa dressage na ny hatsarana satria tahatsaroaka karanan-kety zahay mijoro zay ravakiony ny vera marandray sy ny lapakiony zay fa rava zay misoma boly fondy nandalo boka ry atao raiky sy amdala zay karaha no lapakiony ino le resaka siaka fondy Saidi Mishkaki. Alhamdulillah rabbil alamina izy koa le mpianatra nandeha tao maro dia maro koa fondy amin'ny tanàna ty za masaky mbola hoe nandalo papila tanany fondy Saidi Mishkaki. Ohatra kely sénateur-atsika Alid Groupe joro tamin'ny fondy Mishkaki départ alifo tamin'ny mariny fondy Saidi Mishkaki. Zay hitanareo eto Ustad Miky Vatatenako, Ustad Mu'min, Ustad Bwana, maro dia maro tafatsaiky mitanisa azy. Ustad Frank jiaby anisan'ny nandalo tao. Ustad Swali jiaby anisan'ny nandalo tao ka fondy zany isorana niasa vitany tsy vita izy nampijoro fa nanao imamo ta moské maro tampetanana Majunga. Anisan'ny imamo Sady Atibo Muskirin Chep, imamo Sady Atibo Muskirin Rifai, imamo Sady Atibo Muskirin Juma. Zay jiaby zany anisany asa tsara ary tsy adinatsika koa fa anisany na chance koa fondy nandia nanao stage-ny imamo tany Egypte. Zay jiaby anisany chance na fondy ary zay zao anisany makasisaka tombo Allah subhanahu wa ta'ala satria izy koa tsy grâce io fondy io zay tsy tonga aty toerana misy nanay ity hitantsika zao misy tsaiky reto anisany mpianatra anay donc grâce boka aminazy anisany le harofo valitsaiky reto anisany fondy mahazo ampilasy azy any. Zao dia anisany mpianatra nijoro tao amin'ny fondy Saidi Mishkaki. Eto tsy haiko tsy hisotra azy ary tsy atsiaro azy amin'ny doigt fa anisany zavatra atsiarovako an'io fondy io tsy namelanay mpianatra mihitsy izy raha tsy mijoro avy eo mandeha mianatra zany hoe enseignement général. Zaho tadidiko vao tonga avy agny Antsako Manera fa nijoro tamin'io fondy io fa tsy namelan'ny fondy io raha tsy hoe efa nandeha mianatra ve anao alidy. Zay foana teny fondy io isan'andro taminakay ka androany ry havako aby tona zay hoe tsy haiko tsy hisotra ustady na fondy Saidi Mishkaki tamin'ny fampianarana nataony tamiko ary isorako azy ireo fahalalana zay nazoko avy taminazy. Nankeny efa indrisy hoe gasy fa tonga am'izao toerana zao le fondy nefa tsy eo. Ino moa zany no zavatra teo teniko am'izany le mampalahelo zao nankety organisateur ny hajy hoe ialaita raha mbola teo fondiko Saidi Mishkaki. Wallahi mbola ndeziko izy nanao hajy ndraiky umra amin'io organisation zay nataoko io. Ialaita nankety mbola teo izy zaho lasa sénateur ny Majunga. Doan fondy zay hitanay hoe tsy hisaraka aminao mihitsy izay doan taonay izay Allah ampiditra anao amin'ny paradisa izay iaranao amin'ireo mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Zaho moa anisany mpianatra sady mampasoany sady fahalay vato amin'ny fondy Saidi Mishkaki.
mahafaly anakay zany taty afara zay tao aloha zany tao anakizay mpianatra tena hoe nanaja fonty zato isanjato ary natahotra asan'ny fampianarana tao nanaraka azy taty afara le zay fa lasa olo be zany zay sy fonjy zay lasa karaha ohatra tena pralay moa zay fa tena lasa karaha mpinamana rehetrarehetra zany ary sono koa fonjy satria tao anaty fianakaviana misy anay misy zandroko gomo misy zao tombo misy rehetrarehetra grâce fonjy koa zany natonga zay nandraikitra na nana responsabilité tatin'ny la famille zany anasika anatyresaka finoana islamo zany iviritanay tamin'ny fisen'ny fonjy zany na de zay tao anatin'ny tokantrano misy anay zany mbola tonga afy manara-maso anay indrindra zay la famille zany ary anisany nahafaly anay satria io fondinay io sady niraisinay zokinay nahatonga zay lasa olombelo androany zany isan'io tonga amin'ny fondy zay tomosikaiky io tonga zay nahazo plasy eo anatin'ny fiarahamonina sy nanaja olo ary najainy engany Allah subhanahu wa ta'ala manome azo toerana tsara mendrika ary zay mpianatra jiaby koa mba hay ampiasa zany le satria efa napetraka amin'ny fondy zany inchallah. Anisan'ny tena nampianatra bokao nananatra amin'ny resaka fiarahamonina zany tena ilaina izy tsy mikidy izy sarotiny amin'ny resaka fiarahamonina anao zany antara voabokanjoro anao toatsy hitany amin'ny lala tsy manaraka le disipliny madrasa na fara tsika ray aman-dreny anisany rehareha sady mosikaiky miaraka anao zanaka hitany maditra ambarako fondy anao tsakijaby amin'ny quartier mavozy raha mazenga zany tsaky misolo taminao tao io mahamantsaky zany fa tsy de raha loatra fa ta hoe amin'izy sady mosikaiky koa na maditra ambarako fondy tsakijaby mavozy mangorohoro anao tsy mandeha mikosaly ambarako fondy tsakijaby mangorohoro miaraka io tonga tsakijaby mandeha mosikiriny tsy tapaka soala tsy tapaka resaka fidoro madrasa azony sady mosikaiky izy zany tena midiresy amin'ny resaka fiarahamonina jiaby io na tonga ray aman-dreny sakera mazenga zany mandeha fa zanaka anazy mandeha mijoro amin'ny sady mosikaiky noho ny rehareha fidreseny tsaky zany ary zay anisan'ny baraka be aminay hoe raha vao maheno olo miteny hoe anao manasiony sady mosikaiky anao maditra zay direct fa malely zay fa mila anazy satria tsy marina raha zany tsy possible hoe manasiony sady mosikaiky hoe maditra zany tsy mety toujours zay manasiony sady mosikaiky toujours tsy koa fa tenen'ny hoe tandea ambaranay fony direct dy mangina jiaby tsy masaky zaho anisany manasiony sy la famille avy amin'ny fody sady mosikaiky zao zanaka anabavy maro feo mandalo hoe sady mosikaiky maseka marina io fa izy maseka be ronono satria izy tia fiarahamonina tia tsaiky raha makasika ny fampijoro dia izy tiany ary mahay miara-miana amin'olo izy resaka izy dia olo jiaby mitongilana sosiny tandreny hoe mahay miresaka amin'olona marina izy maro manasiony mandeha aminazy ao tamana satria izy mahay miara-monina amin'olo raha hitantara ireo asa vitany almarhum sady mosikaiky angambany antsika fotoana dia tsy mampy fa anisany nampiavaka izany almarhum sady mosikaiky zany tamin'ireo songosongony na ireo promotion dia anisany quartier enina amby roapolo eto atapy-tanànany Majanga dia saika ireo zanaka ny mpino Islam rehetra dia nandia any amin'ny madrasa ty Sofa io anisany madrasa zay nitantanany almarhum Saidi Mosikaiky ary anisany fanabeazana zay nentiny tsy hoe vitany hoe fanabeazana ara-pinoana fa nateo anivon'ny fiarahamonina dia nitaiza izy izany zanaka ny mpino Islam tamin'ireo 90 quartier teto atapy-tanànany Majanga. Izaho dia anisany ireo mpianatra tao amin'ny madrasa ty Sofa zay nitariny almarhum Ustad Said Mosikaiky rahimallah anisan'ireo zandry nahazo fahalalana tao amin'ny madrasa io ny tenako ary zay indrindra no isorako ny almarhum zay namolavola tanora vanona maro ary anisan'izany ny tenanay ary maro koa ny rahalay sy fianakaviana zay nahazo fahalalana tao amin'izany madrasa ty Sofa zany ary mangataka atsika mba hazo fandriam-pahalemana sy tsodrano avy amin'ny tompitsika Allah izy zany amin'ny toerana misy azy. Izaho dia nisany manasiony na mpianatra zazany tezay ny almarhum fondy Said Mosikaiky ary zay dia nijoro tamin'ny madrasa anazy tao nanomboka tamin'ny faha-efatra taona jusqu'à zaho be nafaka baka mbola tamin'ny madrasa ny fondy Mosikaiky eto zaho mitsanga vavolombelo fa matoa zay tonga amin'ny toerana alhamdulillah misy anay amin'izao fotoana zao eo voalohany noho ny fitahian'ny Zagnahary fitahian'ny Allah fa manaraka zany noho ny fanabeazana noho ny fitarimia noho ny fahaizany fondinay namolavolanay tamin'ny fahazazanay marina izy anisan'ny fondy teto Majunga lazaindreo hoe manana rigueur fa zany rigueur zany nentiny namolavolainy nentiny nampahitsinina anay
tamin'ny fahakelezanay satria hitanareo ihany mitaiza tanora mitaiza tsaiky tsy mora dia lasa ny fanampy zany ny fomba fitaizana sy zany valeur morale name ny fondinainanay zay en plus ny fampianarana ny boky masina Korany tany amin'ny madrasa ka eto za dia makasitraka sy midera azy amin'ny zakavita negany ho soratiny Zagnahary anisany ao anatin'ny boky ny asoavana izay vitany teto ambonin'ny tany ireny fampianarana sy fitaizana nameny anay ireny. Engany Allah subhanahu wa ta'ala hanoratra amin'ny boky mpitahirina azy isan'ny sanandro satria izay anisany nahazo izany benefisy nampianariny izany almarhum Sayyid Mushkak. Engany Allah subhanahu wa ta'ala hapiakatra ireo voninahitra anazy eo amin'ny paradisany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny ezaka lehibe izay nataony tamin'ny fampianarana ny zanakapin'ny Islam. Amin, 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 amin. Rahmatullahi wasi'a. الغوث يا بلعرا ويا عون البارية بيني وبينك ناسا وبما مرعيا مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ